afaliana vokatry ny fitiavana no entina miarabantsika rehetra indray amin'izao fandaharana iarahantsika izao. Afaliana vokatry ny fitiavana miantefa indrindraindrindra amin'ny afafy aina sy famonjena ny fivavahana manerana ny nosy tratry ity andro lehibe ity. Ao anatin'ny fanamariana indrindra ny fahafolo taona ny joroana teto Madagasikara isika. Folo taona izay ny lasa, folo taona ny randia tamin'i Jesoa, mbola lavitra ny lalana, ka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitantana ny fanolovan'ny fanahy masina no ianteherantsika amin'izany. Angadina nanana sy vinahitana izao fijoron'ny afafy izao moa maneran-tany ny fanavaozana sy ny fampiroboroboana natao teo anivon'ny apôstôlan'ny fivavahana teo aloha, izay niova ho tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany ankehitriny. Ny marimarina koa dia tamin'ny taona 2024 no niaingana izay fanavaozana sy fampiroboroboana izay no mariana tany Roma ny fahafolo taona nanomboana io fampiroboroboana fanomezana aina io tamin'ny volana Jona 2024. Isika eto Madagasikara dia folo taona na mahery kely aza izay no napiatra ity fampiroboroboana ity tamin'ny alalan'ny fanorenany any afafy. Tsy ny fanorenany any afafy antsy akory no vokatr'izay fampiroboroboana ny apôstôlan'ny fivavahana izay, fa voalohany indrindra dia ny fitondran'ny anarana hoe tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany. Ny Papa Ray Masina François no nametraka ny anarana vaovao ifanaraka amin'ny zava-misy sy lalovan'ny fiainana ankehitriny. Ao anatin'izay fampivoarana izay ihany koa dia ny atao hoe clic to pray, fampitambavaka izy io, fiombonam-bavaka amin'ny kristianina fa indrindra ny afafy FET maneran-tany. Fa eo ihany koa ny fanapariahana amin'ny fomba tsara sy aingana ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany amin'ny alalan'ny fanolorana ny andro misy ny fangatahana mpanaovin'ny Papa Ray Masina. Ny resaka antsika eto moa zany indrindraindrindra dia ny fijoroan'ny afafy efa folo taona lasa izay teto amin'ny nositsika. Anisan'ny vokatra nentin'ny fanavaozana io ho antsika eto Madagasikara, ary efa niken'ny fivondrona ben'ny veka tamin'ny 20 febroary 2024 ny fijoroany, ary ny foibe maneran-tany any Roma ihany koa dia efa mahafantatra izay fijoroan'ny afafy eto amin'ny nositsika izay. Inona ary no tsangam-bato vokatry ny fijoroan'ity afafy teto amintsika indrindra ho fanamariana izao fahafolo taona izao? Anisan'ny vokatra voalohany indrindra dia ity boky ity, boky nampitondraina ny lohateny hoe Aina sy famonjena. Karazana ny hoe mbola santatra ihany izy ity kanefa efa lalina dia lalina ny zavatra ambarany ao. Misy 27 pejy, azontsika halalinina hanorenana ny afafy any amin'ny fiangonana misy atsika any. Ity no tsangam-bato voalohany ato anivon'ny foibe nasionaly hanamariana ity fahafolo taona ity. Efa maro amintsika rahateo no mitadiny hoe aiza mba ahitantsika tahirin-kevitra ahafahana manorina ny afafy na ahafahana mampiaina bebe koa
ny afafy. Vita ary izy tia efa azontsika jifaina manomboka amin'ny afaka ity herinandro ity ao amin'ny foibe nasionaly, ary dia manentana antsika rehetra amin'izay fananana ity boky ity zay. Mbola misy koa moa ny boky ny FET, ny boky ny hiraka zao nefa ao, ary ireo ansampana sy ny torolalana ihany koa dia angatahana ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho vita soamantsara. Ity ary no vokatra. Fa eo ihany koa ny anamariantsika izao vanim-potoana 10 taona izao toy ny mahazatra antsika ny t-shirt sy ny polo zay ahitana ny logo manokany 10 taona, dia ao amin'ny foibe nasionaly avokoa no ahitantsika an'izany rehetra izany. Manaraka an'izay dia manararoatra ity fotoana ity ihany koa mba ilazana amintsika fa efa manomboka misokatra moa zao amin'ny fialana tao anatin'ny fihiboana isika, ka dia ataoko fa efa malalaka ihany koa ny ahafahafahantsika mivezivezy. Ny foibe nasionaly dia mivoa mandrakariva ny talata hatramin'ny zoma amin'ny ora fivoana, ka dia miandry antsika ao ary karazana fitaovana. Misy fitaovana vaovao maro isan-karazany ao, toy ny chapelet afafy FET ahitsantsika an'ireo loko mampiavaka antsika, toy izany ihany koa ny lakroa mahazatra antsika, lakroa ny afafy FET maneran-tany sy ireo fitaovana maro isan-karazany fampiasantsika any amin'ny fivoriana sy amin'ny sorona masina any. Anisan'ny mitsangam-bato ihany koa ny fijoroana vavolombelona ho ataon'ireo afafy vitsivitsy izay ho hitantsika eto aorian'izao resadresaka ataoko izao. Misy afafy vitsivitsy avy amin'ny ekipa fototra, avy amin'ny diosèzy sasatsasany tratra antso, ka nanatanteraka fijoroana vavolombelona ilazalazany izay ataontsika hoe fomba ny ainany ny mahafafy azy izay nandritra ny 10 taona na latsaka, arakaraka ny taona zay ny ainan'izy ireo tao anatin'ny afafy. Ka ataoko fa maro ny mba te hijoro vavolombelona toy izao azontsika alefa ihany izy ireny dia alefantsika tsikelikely ato aminatin'ity fandara ity na ato amin'ity pejy ity, na tsy ho amin'ny fandaharana mivantana toy izao aza. Dia izay ary no resaka fohifohy anamariantsika ity andro ny afafy manerana ny nosy ity. Nosafiditsika moa ity andro ity satria tamin'ny heriny anio isika dia nankalaza ny sakramenta masina zay andro ny afafy FET sy ny tapajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany, nefa no ny andro ny sakramenta masina zay ataontsika hoe matetika dia io no ataon'ny fiangonana ny fiangonana na ny paroasy izarana sakramenta isan-karazany, indrindra ny sakramenta ny kominio voalohany. Dia mety ho sarosarotra amintsika ihany ny anamarika ity fotoan-dehibe ity, ka dia mifidy ity alahady manaraka ny sakramenta masina ity tsika iombonana manerana ny nosy. Dia mirary soa antsika ary arahimbavaka hatrany ny ezaka ataon'ny afafy fa haingana tokoa ny firoborobon'ny afafy, ny ainga avy eto amin'ny diosèzy n'Antananarivo zany ary misandrahaka manerana an'ireo diosèzy isatokony eto Madagasikara. Mirary soa antsika ombany tsodrano. Saty lakry midamy kry hatrany ampendohana nananganany any afafy aho no efa afafy niara-ny asa sy ny fanampy tamin'ny foibe nasionaly, ka isaorako azy ireo nampirisika sy natoky izay rehetra ny rahan'ny asa tamiko. Ny fahatsiarovana tsara indrindra ho anahy teny voalohany nalany ahy ho mpandrindra voalohan'ny afafy teto amin'ny diosèzy n'Antananarivo. Ny fahatsiarovana tsara indrindra faharoa dia nananganana ny afafy tany amin'ny distrikan'Ambohidratrimo
zanam-piangonana Ambotsimeloka ka nahitana isa ho 10 nisan'izy ireo ary mbola miroborobo ao hatramizao. Fahatsiarovana tsara indrindra ho anahy ny fifoazana vao maraina mandeha tourné na eto amin'ny paroasy Andrenivohitra na any amin'ny zanam-piangonana Ambanivohitra na amin'ny distrika any Ambanivohitra. Ka rehefa misy fanentanana atao ao am-piangonana izay notsidihana dia ahitana vokatra foana satria tao aorian'ny sorona masina na aorian'ny fotoam-pivavahana dia efa indreo sahady fa misy olona vonona hiditra ho mpiambana ao amin'ny afafy ka nahitam-boka ny hatrany izy ireny. Ny fahatsiarovana tsara indrindra ho anahy dia ny fiantsonan'ireo namana rehetra na ny any amin'ny dioseze hafa aza na ny any amin'ny fiangonana hafa aza mba hifampizara traikefa hoe nanahoana ny nanangananareo nenareo, ohatry ny ahoana ny nataonareo dia eo moa zany le tari-dalana ho an'le boky kely lalan'ny fo, lalan'ny fitiavana. Afafy, FET, efatra taona no nahafafy anahy. Ny fahatsiarovana tsara indrindra tao anatin'izany dia ny tamin'ny nitsofan-drano anay tamin'ny volana Mai 2017 izay nifankahitana indray tamin'ireo namana FET tany amin'ny fahazaza. Afafy, FET, 7 taona zay ny nahafafy za. Ka ny fahatsiarovana farany tiako ny fifanohanana anay, ny firaisan-kinanay na amin'ny lafiny ratsy na amin'ny lafiny tsara. Afafy eo, 7 taona izay no niainako ny afafy teto anivon'ny dioseze ny Osy. Ny firaisan-kina na eo amin'ny hafaliana na fahoriana, ny fahaizana amin'ny fampiaina ary indrindra ny fitadiavana ny hevitra hampiriboriboana ny fikambanana, izany no ahatsiarovako tsara ny fiarahana amin'ny fikambanana namako. Ny vokatra azo tao anatin'izay 10 taona lasa zay dia ny voalohany, tsika moa manana an'le boky kely izay voalazako teo hoe lalan'ny fo, lalan'ny fitiavana, le tari-dalana ho an'ny afafy. Ka apahany amin'ireny ny singa ao anatin'le dingana sivy lalan'ny fitiavana dia ny hoe ny fon'i Jesoa ao am-pon'ny mpianany miaraka aminy isika manolotra ny fiainantsika. Ary tambazotra-pivavahana misahana amin'ny fanambiny zanak'olombelona, io moa ilay ankinin'ny Papa amintsika isan'andro isan'andro. Anisan'ny fahatsiarovana tsara indrindra, vokatsoa azoko tsara indrindra ihany koa no hitari-dalana ho an'ny lalan'ny fo, lalan'ny fitiavana io dia teo anivon'ny fianakaviana, ankohonana, teo anivon'ny fiarahamonina, teo anivon'ny fiangonana ary teo anivon'ny tontolon'ny asa. Nahitana vokatsoa avy izy ireny satria rehefa nankinana adidy na nankinana andraikitra dia vita avokoa izy ireny ka lasa miteraka fahatokisana ho an'ireo zoky na ho an'ireo ray aman-dreny. Ny vokatsoa azoko nandritra izany dia lasa fiainana ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny sampana zandry ny tany aloha manko dia matetika mbola tohin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny rehefa hanao izany. Eo amin'ny resaka fiarahamonina kosa dia lasa nitombo ny olona nifandraisako nandritra izay fotoana nahafafy anahy izay, na eo amin'ny fiangonana izany na ao anatin'ny fiarahamonina. Ny anton'izany dia satria zoky ny tena ao anatin'ny fikambanana dia anankinan'olona andraikitra bebe kokoa dia lasa misy fifandraisana amin'ny olona. Sahy tokoa rehefa misy zavatra tao na any anatina birao izany na ao amin'ny fiangonana. Teo amin'ny fiainako nanjary sahisahy zaho teo amin'ny lafiny ara-pinoana. Maro sy tambisaina ny vokatsoa azoko teo anivon'ny afafy. Raha sy teny aho hoe ny zava-mananaina, ny ray dia maty raha sy misy aina.
isika nefa sy vaty fa manana ny fanahy masina izay loharanonaina ka manome aim-panahy sy manavao antsika isan'andro ka ny fahalalako izany no tena manamafy orona ny finoako ary ahafahako mirehareha milaza hoe fantatra izay inoako satria narary mafy aho ka sitrana noho ny fahatokisako ny fiarahamaina isan'andro miaraka amin'ny Jesoa. Noho ny fanetanana sy ny fiombonana amin'ny Kristy dia lasa piraitam-po ny fianakaviana iray sy ny olona samihafa fiaviana eo amin'ny fiarahamonina ka lasa manjaka ny fifankatiavana sy ny fampitokisana satria iray ao amin'ny Kristy isika rehetra. Miarahaba ny afafy tratra ny 10 taona, tratra ny fankalazana ny 10 taona. Ny faharoa dia misaotra andreo rehetra ny fametanana sy nampiroborobo hatramin'izao. Ny fahatelo dia ho ela velona anie ny fampiroboroboana ny afafy, hiroborobo hatrany anie ny afafy manerana ny diocèse rehetra ra Madagasikara, indrindra fa ny diocèse Antananarivo, indrindra fa ny diocèse Antananarivo satria raha azo nsaina tamin'ny ratsan-tanana izy tamin'izany 10 taona lasa zany dia ankehitriny efa nanika ny 540 ny eto amin'ny diocèse Antananarivo. Ka mifampivavaka tsika rehetra dia ho tratra ny 10 taona manaraka indray mirary soa daholo ahafitema. Dia arabaina isika nahitratra izao 10 taona izao dia mirary antsika ahatratra ny 10 taona manaraka indray dia hitomba hatrany ny firaisan-kina sy ny fankatiavana izay efa nisy teo amintsika afafy ho ela velona ao am-pontsika anie i Jesoa. Zay afafy avetin'Osy Belleville dia faly miarahaba antsika afafy rehetra manerana ny nosy tratra ny 10 taontsika. Afitema! Iray loha sy mihisikisika ny faly rehefa mihaona koa izany no izany haravoana izany no entiko irariatsoa asika efete afafy tratran'izao 10 taona izao. Engany isika ho toy ny garana ka rehefa antitra vao maika mihamamy sy mba hahasarika ny olona. Ka samy haina ny tenin'Andriamanitra hoe ao aminao ny loharanoko rehetra. Samy eo ho tahin'Andriamanitra ho tratra ny 10 taona manaraka indray. Faly miarahaba antsika afafy rehetra manerana ny nosy amin'izao fankalazana ny 10 taona ny afafy izao. Reko izay solontenan'ny afafy eto amin'ny diocèse Moramanga mitondra ny teny fiarabana ho antsika rehetra. Eto amin'ny diocèsenay moa dia misy ny fikambanana afafy any amin'ny district, izany hoe mbola fitsitsy ihany izy ireo fa miezaka izahay amin'ny 10 taona manaraka ity ampiroborobo ny afafy eto amin'ny diocèsenay. Miarahaba antsika afafy rehetra manerana ny nosy amin'izao fankalazana 10 taona izao. Rary soa antsika rehetra. Afitema!